mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomiraba-ntsika ry havako tratra ity talata fa 14 ny volana febroary ity. Ny voalahatra ho mofonaina ho antsika ry havako dia ny filazantsaramasina araka ny marika toko fa 4:570 ka hatramin'ny 5 fa 1:70. Marika toko fa 4:570 ka hatramin'ny 1:70 aminaran'i Jesoa. Ary androtr'izay ihany rehefa ariva ny andro dia hoy Jesoa taminy, andeha isika hitao eny ampita. Ary rehefa nampodiany mpiana ny vahoaka dia nentiny tamin'ny sambo kely io tamin'izao ihany Jesoa. Ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerazerany alin-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesoa nateo teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoha azy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao hahafatesanay izao? Ary ny fo Jesoa dia niteny mafindrivitra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va nareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Intelo no tantaraina ao amin'ny filazantsara ry havana ity tantara ity. Ary samy mitantara azy Matthieu sy Luc ary Marc. Tsy tena mitovy tanteraka ny fomba fitantaran'ireo filazantsara telo ireo, fa na izany ary ny ankapobeny dia saika fameno mifandray. Mitantara Jesoa izay nampitsahatra ny tafio-drivotra. Raha ohatra ka fakafakaina dia mampametram-panontaniana manao hoe, nahoana moa no tojo tafio-drivotra ny mpianatra nefa Jesoa no niaraka tamin'ny mpianatra? Jesoa nge ao anatin'ny sambo kely izay nitondra ny mpianatra, ary tsy vitan'izany ihany fa Jesoa koa no niteny hoe andao tsika andeha hiampita, andeha sambo zany. Fantatra Jesoa tsara zany ny atao hoe fitrangan-javatra maha-Andriamanitra azy. Fa nahoana no mbola misy ihany ny tafio-drivotra? Nefa ny Jesoa no tompon'ny dia, Jesoa no tompony nanao ny ny toromarika rehetra momba ny hoe andao andeha ho eny ampita. Ary nahoana koa no mbola natahotra mafy ny mpianatra nefa mpanarato, ary eo amin'io rano io saika fiveloman'izy rehetra. Io ranomasina farihy lehibe io izay nanjonoina sy nanara-tondro Petera mba nitsaonina sy ry Jakoba izay teo raha teo koa no niantsoiny Jesoa azy ireo. Fa nahoana no dia raiky tahotra mafy? Fa nga izy ireo tsy efa tsy io ve moa ny asany? Tsy efa matianina amin'io ve izy? Satria izany dia fanontaniana apetrakitsika amin'ity filazantsara araka ny marika ity. Ny voalohany dia ny hoe, nahoana moa natahotra ny mpianatra? Ity ny marika lazaina dia ny hoe, amin'ny fotoana sasany dia mihoatra ny expérience, na ny traikefa na ny fahalalantsika ny zavatra sedratsika. Manapetra zany ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika, ny traikefa na ny fahazarana anantsika, ny fahaiza miasa anantsika dia manapetra izy ireny. Tsy voatery hoe voavahan'ny fahaizantsika avokoa ny olana rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tsy voatery hoe haitsika vahana amin'izay mety efa nahazatra antsika ny olana. Tsy hoe satria manana traikefa be isika amin'ny asantsika hoe fa io foana no natao 20 taona, 50 taona, 10 taona, dia tsisy zavatra sarotra sedraina. Na hoe voavaha avokoa ny olana rehetra satria efa ela netezana tamin'io asa io. Dia marika zany dia manazava fa manapetra ny fahazaran'ny olombelona, manapetra ny fahaizana
ananan'ny olombelona, manapetra zay mety ho takatry ny saina sy efa ny saina maha olombelona. Fa ny faharoa zay aseho any mariketo de izao koa manao hoe tsy hoe zany a rehefa miaraka amin' Jesoa na ao anatin'ny sambo kely dia tsy misy olana, tsy hoe tsy hoe kristianina ianao de tsisy zavatsarotra lalovanao, tsy hoe satria kristianina ianao de tsy misy zava-manahirana mety ho sedraina amin'ny maha olombelona, fa na dia ao anaty azy Jesoa satria tempolin'Andriamanitra isika, ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny tokantranontsika Jesoa de mety mandalo zavatsarotra ihany sika. Tsy hoe akory ny fiaina kristianina de tahaky ny fiarakodia mikorisa amin'ny lalana tara tsara tarehy, fa mety mandalo zavatsarotra ny mpino. Hoe ao anatinao Jesoa, ao amin'ny fiainanao Jesoa, miaraka aminao Jesoa, nefa de mety lalovan'ny zavatra sarotra ihany ndray sika. Fa ny fanontaniana fahatelo zay olana fahatelo tiany marika apetraka de ny hoe ndraindray koa ny projet mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe na de manao projet mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ianao, satria Jesoa ny teny hoe andeha ho ery ampita. Ny projet-nao mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fikasanao sy ny tetikasanao, ny lamina maro samihafa, ny fandaminana ny organisation rehetra ataonao de mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe fandaharana na projet tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra, na mikorotana na tsy vita lamina akory, fa tena tsy projet milamina tsara iarahana amin'Andriamanitra. Saingy zao mbola misy ihany ny fahasairanana. Mety hitranga ny fahasairanana le havako. Dia eto ary marika manazava ny hoe inona ary mety ho loharano zany zavatsarotra zany, ka tsy voavahan'ny fahaizan'ny olombelona. Na ao ary Jesoa de mety hitranga ihany izy, na mety aza ny lamina de mety ho sedran'izany ihany. Fa inona ny loharanony? Dia i marika de tsy nanazava ny Tsipriany. Tsy zava-dehibe tamin'ny marika lay loharanony poiran'ny fahasairanana. Hoy fotsiny marika manao hoe nisy tafio-drivotra mahery. Lioka no somary nanazava kely manao hoe nisy tafio-drivotra nidina. Lay voambolana hoe nidina de avy any an-tendrombohitra, tsy hoe nidina avy any an-danitra, fa nidina avy any an-tendrombohitra satria ndramasin'i Galilée de misy faritra voadidina tendrombohitra. Ny tendrombohitra Hermona zay tsy lavitra ny ranomasin'i Galilée, ary io rivotra be mitsoka avy any amin'ny tendrombohitra Hermona io manao be midina mitsoka mankaty amin'ny ranomasina no mahatonga io tafio-drivotra io. Zay mahatonga Lioka ny teny hoe nidina, nisy tafio-drivotra nidina avy any amin'ny tendrombohitra avy any avo avany zany a, tsotsotra nidina lay rivotra. Fa i marika tsy de tena manindry loatra ny hoe avy aiza io rivotra io, inona ny nahatonga rivotra io, fa osiny hoe nisy tafio-drivotra. Raha jerena ny tafio-drivotra lay fakan'lay teny dia fizahan-toetra. Mitovitovy amin'ny hoe fizahan-toetra. Mitovitovy amin'ny hoe zavatra lalovana mba ho fanadinana toy ny alana, toy ny fisedrana. Ary dia zay no mamaly ny fanontaniana. Eto any de karazan-drazana loja voajanahary, satria rivotra voajanahary. Nampalahelo de nampalahelo ny manaraka reo ny vaovao mikasika ny horohorontany nitranga tany Syrie sy tany Turquie farany teo. Mampalahelo le faharavam-pananana, fa mihoatra lovotra mampalahelo noho zany de zao ny famozana aina. Misy fianakaviana ray manontolo mihitsy a ripaka. Misy anankiray sisa tavela, misy zazakely sisa tavela, mahatratra fa any amin'ny 5,000 mahery. Ary ny tombatombana azy de mety hahatratra 7 alina ny isan'ireo olona maty tam'izany horohorontany zany. Horohorontany zay isan'ny mahery a, satria nahatratra 7,9 amin'ny mari-pandrefesana Richter, lehibe zany, mamafy be zany. Dia tsy hoe akory avako malala araka ny tenin'ny Jesoa ndray maka hoe tandremanao mieritreritra fa reny nenjeran'ny tilikambo reny na reny novinon'ny Pilato reny dia ratsy fanahy noho ny olona rehetra, nampanota noho ny olona rehetra, tsy zay hoy izy. Ary tsika dia mieritreritra hoe tokony hieritreritra fa ireny olona zay mety holozany tratran'ny loza voajanahary reny, tsy hoe sanatria mpanota noho ny olona rehetra izy.
tsy sanatry mihitsy fa nohon'ny fizaham-toetra mety ho lalovan'ny olona koa. Ary ho fampieritreretana antsika kristianina amin'ny lafiny hoe kristianina malagasy io, itsika omen'Andriamanitra nosy ary nositsika de soratsika an'Andriamanitra fa arovan'Andriamanitra am'ireny horohorontany reny. Nositsika de mipetraka eo ambony nofotany efa tsara petraka efa maro toerana. Fa be dia be ny firenena zay mipetraka eo amina nofotany tsy maro toerana. Iny faritra tsy Turquie iny ihany fa mipakatra ny Italie sy ny afatra ty Japon be dia be zay iny afovoany iny. Ry havako, tokony hisaotra an'Andriamanitra isika, miara-malahelo isika de miara-miaiky fa ny fiainan'ny zanak'olombelona de mety ho lalovana loza voajanahary. Ny atao hoe voajanahary de zao tsy hoe nataon'iza na nataon'iza fa lay lalàna napetrak'Andriamanitra atao amin'ny zavaboary no mahatonga an'izany. Mety misy ny rivo-doza satria misy lalàna mifeny rivotra mafana sy ny rivotra mangatsiaka mifanena dia materaka basse pression, miteraka rivotra mahery. Dia marina fa azon'Andriamanitra tsy asiany zany. Fa Andriamanitra koa manaja ny lalàna efa napetrany tao amin'ny zavaboary. Fa indraindray aza ny ataontsika olombelona ny mahatonga an'ireny fahasimban-javatra etsy reny, mahatonga ny loza zay ataontsika hoe voajanahary, fa loza koa zay vokatry ny fahotantsika tsy fitandremantsika fa ny mbantsika ny tontolo iainana. Satria tokony hisaotra an'Andriamanitra tsika ary hivavaka ho an'ireny olona zay rava fananana na mo havana na mo fianakaviana mbola eo mpikaroana ny nofo mangatsiaka ny havana ara ny sasany de tokony hivavaka ho azy reny sika. Fa izay seho an'io ka de ny hoe avy aiza ny loza voajanahary de ny hoe ny dikany de zao avelan'Andriamanitra hitranga izy ho fizahan-toetra. Ho fizahan-toetra. Raha mitenitsika hoe fizahan-toetra eto dia fizahan-toetra ara-panahy, fa mety ho fizahan-toetra koa amin'ny maha olombelona. Satria indraindray tsarotsika tsara ny tenin'ny Jesosy nanao fanoharana hoe ny lehilahy endry de nanorona ny tranony teo ambony vatolampy, fa ny lehilahy adala kosa de nanorona ny tranony teo ambony fasika, ka rehefa tonga ny tafio-drivotra dia ninjera izany trano zany. Le tafio-drivotra amin'izay fotoana zay de fizahan-toetra ny tsapa na ny sedrana ny asan'ilay olona endry sy ilay olona adala. Lafiny ara-panahy fa mety ho lafiny amin'ny fiainana mihitsy. Betsaka ny zavatra fizahan-toetra ataon'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika izahana toetra hoe mahay mitandrina ve tsika tsy mahay mitandrina, mahay mitantana ve tsika sa tsy mahay mitantana, manao kitoto ve tsika sa mba miasa tsara, miezaka ve tsika sa manao renazy sy ny sisa rehetra. Amin'ny asa zay ampanaovy ny tompo antsika. Afaka malala marika eto de mampianatra manao hoe na inona nefa fiezahantsika de zao mety misy ny fizahan-toetra. Miseho amin'ny endrika maro samihafa. Dia mamaly ny fanontaniana farany ary sika ny hoe inona zany ny dikan'ilay fizahan-toetra. Dia hoy marika eto mamaly manao hoe Jesosy ihany manontany no miteny manao hoe nahoana ny sarotahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana fa ianareo. Ny vahaolana zany de zao ny finoana. Na inona mety ho fahaizana manana-pahalalana manapetra ny fahaizana, fa ny finoana de tena zava-dehibe. Misy zavatra maro mitranga eo amin'ny fiainantsika, misy olana sy vato misakana maro, misy fizahan-toetra zay lalovana sy sedraina dia ny vahaolana amin'ireny rehetrareny de ny finoana ao Jesosy. Jesosy tsy nametra-panontaniana hoe aiza ny traikefanareo fa ngamonareo tsy efa matianina amin'io, fa Jesosy de nametra-panontaniana hoe fa aiza ny finoanareo. Ry havako, ny finoana de safidy. Ray mandeha ny mpianatra nangataka tamin'i Jesosy manao hoe mba hampitombo re Jesosy ny finoanay. Fa hoy Jesosy manao hoe nareo ange na de manana finoana tahaka ny voatsinampy aza dia mahafindra ny tendrombohitra io. Mahongotra ny voaroa azy io e. Zany hoe ny finoana de zao safidy. Safidy ny hoe ino na tsy ino. Satria ny finoana na misy de miasa na tsy misy.
fa tsy misy hoe finoana be sy finoana kely eny marina fitenitsika ihany hoe mba be finoana koa la iolona satria Jesosy aza ny teny manao hoe mbola tsy nahita finoana lehibe noho zany aza fa zay tsy tokony adinoina de zao safidy ny finoana hoe za ino na za tsy ino fa napahakevitra zany ny mino zay natonga an' Jesosy todika tany amin'ny Tomasy le maka manao hoe ary aza isan'zay tsy mino fa mino na hoe misafidiana ny ino ny avako malala ny fitaovana hoentintsika miatrika ny fizahan-toetra fitaovana hoentintsika miatrika ny zavatsarotra sy ny zava-manahirana de ny finoana finoanan'Andriamanitra ny finoanan' Jesosy ny finoana ny famelan-keloka natomotr'Andriamanitra ao atsika azavarina mijery ny fizahan-toetra ary avako malala fa ny fanontaniana de zao ao aminao ve sa tsy ao aminao ny finoana azavarina mijery ny asatro ny zavatra lalovana fa tsy ny asatro ny zava-lalovana akory ny zava-dehibe fa ny fananatsika finoana na tsy na inona tafio-drivotra na inona zavatra lalovantsika rehefa eo ny finoana de zao eo Jesosy afako ataovy ao an-tsambo kelinao ary Jesosy ataovy mitoetra ao am-ponao Jesosy manapa-hevitra hitodika am' Jesosy ary rehefa tody zavatsarotra de Jesosy ao amin'ny tokantranonao dododona de manana finoana fa ao aminao izy ary azonao atsoina amin'ny fotoana rehetra manapa-hevitra ny hoe za tompo rehefa mba tody zavatsarotra de enao no atsoko tsy tady hery hafa tsy tady sampy hafa tsy tady zao sy zao fa za dia enao no atsoko hitoetra aminao any Jesosy afako malala ary orona trany ny finoanao fa Jesosy de tsy aiza fa eo akaikinao mandrakariva hivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa enao dia manaiky hitoetra ao amin'ny tokantranonay ianao de manaiky hitoetra ao am-ponay azonay atsoina amin'ny fotoana rehetra ianao ary tsy mandatsa tsy maneso tsy manary ao anatin'ny sarotra ianao Jesosy malalo ny fiainanay ty am'izao tontolo zao de fantatrao fa indraindray mandalo tafio-drivotra de ampandreseo zahay ataovy hitanay ao anatin'izany tafio-drivotra zany ny herinao fa enao lay mampitsahatra ny tafio-drivotra na endrikinina isehon'izany eo amin'ny fiainanay de jereo Jesosy reo manana fahasahirana ny tokantrano any reo manana olana reo manana ady am-panahy Jesosy jereo ireo mandalo fizahan-toetra ireo mandalo tafio-drivotra de taon' Jesosy hijery anao zay famindram-po sy fitiavana famelan-keloka sy fifaliana ary mampitsahatra ny tafio-drivotra ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinanao tompo misaotra anao koa zay noho ny tompon'andro omenao anay vavak'izay ho an'ireo tsy salama any amin'ny hopitaly ao atokantrano sy trano izy ireny tompo ianao de efa nanome toky anay fa mampitsahatra ny tafio-drivotra de jereo Jesosy reo marary ampahereso ataovy matoky anao manapiko anao ndray aman-dreny amin'ny fitezanany ankohonany am'izao fotoana sarotra sy mahasarotra amin'ny fanabeazan'izao manapirena ndray aman-dreny amin'ny fanolokoloana ny taranaka sy ny ankohonana de mitoera aminay Jesosy tahaky ny toeranao to anatin'ity sambo kely ity de mitoera antomponay amin'ny tokantranonay handre ny tarainanay sy ny sentin'ny fonay ary anasitrana sy ampitsahatra ny tebitebinay mitoera Jesosy ty anatinay amen